ny lanjan'ny teny eo amin'ny fiarahamonina. Misy zavatra entiny betsaka mihitsy izany ny teny eo amin'ny fifandraisantsika olombelona na eo amin'ny resaka fahasalamana izany dia misy ny karazana akon'ny teny izay fanaovana zany any amin'ny fahasalaman'ny zanak'olombelona. Misy ihany koa ny karazana fihetsepo izay mety ho vokatry ny teny izay avoaka arakaraky ny tsirairay ihany ny mpiteny sy ny mpandray an'ilay resaka zany dia misy zavatra maro zany mifamaofao ao anatin'ny teny. Mety ihany koa zany ny teny afaka ihany koa manasitrana, afaka ihany koa mampitony, afaka ihany koa mahatonga ny karazana ady savoritaka eo amin'ny fiarahamonina. Ka izay zany no mahasarotra dia mahasarotra zany ny atao hoe fitondrana ny teny. Kanefa isika olombelona dia tsy maintsy mampiasa ny teny zany mba ahafahantsika zany miserasera. Kanefa ny fifaneraserana koa nefa dia tsy voafehy ao anatin'ny fitenenana ihany ny serasera fa mety amin'ny fijerin'ny maso, mety amin'ny fitsiky, mety amin'ny resaka gesta amin'ny tanana na ny fiakanjo. Zany zavatra rehetrarehetra izany zany dia mety ao anatin'ny serasera avokoa. Fa ny teny zany dia tsy ny teny ihany no ahafahantsika miserasera zany fa ao anatin'ny fifaneraserana goavana indrindra ary mazava ary ataontsika hoe mivantana zany dia ny teny izay lazaina. Ka misy zany ny olona izay hoe misy karazana kalifikativa zany omena an'io resaka teny io. Misy zany ny olona izay atao hoe toteny, misy ny olona atao masiteny, misy ny olona atao hoe olona mahay miteny. Samy hafa daholo izay zavatra rehetrarehetra izay satria ny mahay miteny sy ny masiteny tsy dia voatery hitovy ary ny toteny sy ny mahay miteny tsy voatery hitovy fa samy manana ny kalifikatifany daholo ireo karazana zany hoe fomba fitenenana momba ny teny. Misy koa zany ny fitenenana hoe ny teny dia manidina ozy izy fa ny soratra mipetraka. Zany hoe ny teny zany raha ohatra ka resahana fotsiny tsy nisy porofo, tsy nisy mpanatrika zany dia afaka ovaovana koa io. Misy olona zany miteny hoe ianao ny tenen'izao, ianao dia nanompa tamin'izao, ianao dia niteny zavatra ohatran'izao. Tsy niteneny zany Zany hoe rehefa tsy misy ny porofo zany dia azo lavina zany ny teny izay natao. Fa rehefa mipetraka tsoratra izy zany dia iny afaka ho porofo ho lazaina fa raha ianona zany dia niteny zavatra ohatran'izao tamin'indray ianona. Any daholo zany ny fipetrak'ilay ataontsika hoe herin'ny teny zany. Amin'ny fitsaboana ohatra zao dia hoe miteny zao ohatra ny dokotera amin'ny marary iray hoe tena grave be io aretinao io fa ao anatin'ny 3 volana ianao dia mety ho faty. Zay zavatra zay zao dia mety misy karazana zany hoe voka-dratsiny goavana be zany any amin'ilay marary ny fitenenana an'izay karazana vaovao izay. Kanefa raha ohatra zany hoe dia mety hoe tena ho faty tokoa izy afaka 3 volana. Kanefa raha ohatra ka hoe misy dokotera hafa zany miteny an'ilay aretina amin'ny fomba hafa, ohatra hoe miteny amin'ny ilay marary izy hoe ty aretinao ty dia somary sérieux zany ity aretinao ity. Fa ataontsika zany izay mety ho afaka ataontsika rehetra zany. Fa tsy manome fampanantenana be loatra. Ohatra zany izay no fomba filazan'ny ilay dokotera amin'ilay marary dia mety misy ihany koa zany ilay hoe karazana heritsaina izay aterak'izay fomba fiteny izay. Ka
ny manodidina ny teny zany io dia misy ihany koa ny hoe fahaizana mampita ny teny ary iza moa ianao lay ny teny misy anina ny daholy zany zay zavatra rehetrarehetra izay ary hoe misy ihany koa ny sarisary teny izay alefa nefa misy ihany koa ny teny izay mahitsy misy ihany koa ny ataontsika hoe fanaingona ny teny dia ohatra zao hoe ny poezia ohatra zao dia fanaingona ny teny zay tiana alefa zany ny afatra zay tiana alefa mba afinampinaritra ny sofina zany ny fitenenana azy dia misy ihany koa ohatra ny tantara atsoratra ohatra ny lahatsoratra izay aingoaingona ny fomba fitenenana azy dia masarika ihany koa zany ny mpamaky ka eo ihany koa dia misy ihany koa ny atao hoe talenta amin'ny fitenenana dia misy ihany koa zany ny hoe resaka izay tsy maintsy atao zany mba hapisy an'ilay hoe fandraisana moramora zany avy any amin'ny olona andefasana ny teny sarotra zany io hoe manodidina ny hoe resaka fitenenana io ka hoe zay zany no nahatonga teo amin'ny fiarahamonina ny hoe misy zany ny sokajin'olona izay hoe natao hiteny zavatra dia ohatra zany ny hoe ny olokendry ao an-tanàna zany ohatra iny zany dia misy zany hoe karazana fienona avy amin'ny vahoaka zany ny teny izay ataon'iny olokendry iny matetika zany io olokendry io dia ny olona ao an-tanàna ihany no mametraka azy amin'izay maha olokendry azy zay satria ny olona zany no mahita ny fombafomba ny andavanandro ny fandanjalanjany ny zavatra lazaina ny fandanjalanjany ny fiainany dia mandeha ho azy zany ny hoe miaino azy ny olona zany misy ihany koa zany ny ataontsika hoe zany hoe ireo karazana mpitondra fivavahana zany na ny ataontsika hoe ny autorité spirituelle zany ao an-tanàna izay hoe enoiny ny mpivavaka ao aminy zany ny zavatra lazainy ary izy zany raha hoe reny resaka mpitondra fivavahana ireny zany dia izy izany no ohatriny hoe elanelana zany misy amin'ny olombelona sy Andriamanitra zany hoe izy zany no mpitondra teny n'Andriamanitra ka izay karazany zavatra zay zany dia ilay olona ao amin'ny tokom-pinoana misy azy zany no hoe mametraka azy zany hoe mpitondra teny n'Andriamanitra raha ohatra mantsy zany aty amin'ny tany mandroso ohatra zao mantsy dia tena miavaka zany azy ny hoe karazana autorité izany hoe misy zany ny azy ny ataony hoe autorité morale izany hoe ireo olona zany izay hoe kirakira zany ny resaka fahendrena zany dia tafiditra ao daholy ny mpitondra fivavahana tafiditra ao daholy ny olona zany izay hoe enoiteny zany ao an-tanàna dia misy ihany koa ny azy ny atao hoe autorité juridique zany hoe ny olona any amin'ny mikirakira ny lalàna izany dia misy ihany koa zany ny azy ny atao hoe autorité publique zany hoe ireo mpitondra fanjakana zany sy ireo mpitondra ny vahoaka ny mpanao politika zany dia ao anatin'ny atao hoe autorité publique izany dia misy zany ny ataontsika hoe olon-tsotra citoyen ka samy amin'ny misy azy daholy zany ireo karazan'olona rehetrarehetra ireo dia misy ihany koa ny azy ny ataony hoe personne ressource ny personne ressource zany dia ireo hoe karazan'olona izay hoe manam-pahaizana amin'ny domaine isan-tsokajiny zany dia raha ohatra ianao zany ka te hafantatra bebe kokoa ohatra zany amin'ny resaka lalàna ohatra dia manatona personne ressource ianao zany nianatra momba ny lalàna
raha ohatra anao zany tia fantatra ny momba ny fahasalamanao a dia manatona ny personne ressource ianao zany a zany hoe ireny ataontsika hoe teknisianina ireny zany ka samy manana daholy a ireo karazan'olona rehetrarehetra ireo zany a ny andraikiny eo amin'ny fiarahamonina ka nisy ny resaka mantsy zany a izay nalaza dia nalaza tato amin'ny internet zany a dia ny fitenenan'ny pastera tao amin'ny FJKM ny fomba fijeriny zany a ny resaka izay hoe manahirana zany amin'ny firenena amin'izao fotoana izao zany momba ny fifidianana tsy ny fifidianana ihany akory no ny teneniny teo fa maro dia maro zany a ny zavatra nazavainy a izay eritreretiny zany fa hoe mety mahatonga ny fahatrana magitsokitsoka ao Madagasikara sy ny hoe tsy fandrosoana zany a misy ao Madagasikara dia miteraka resabe zay zavatra zay satria ny tato amin'ny autorité publique zany a tsy faly ny mpanao politika satria izy koa zany a nivavaka tao a de na tsara-pateny izy zany a fa ohatriny hoe voahitsakitsaka zany a ny zony zany a mpanao politika azy satria tokony isy resaka débat zany raha araky ny fahazahoako ny réaction zany ny zavatra lazaina satria ny marina dia sarotra de sarotra zany a ny fipetraky ny hoe iza ny manana ny marina iza ny manana ny diso rehefa misy zany a ny circonstance iray a izay mitranga eo amin'ny fiarahamonina ka izay a no antony nametrahana an'ireo ataontsika hoe zany hoe autorité spirituelle ireo zany a dia ny hoe izy zany a no afaka mitondra zany a ny ataontsika hoe zany hoe ny fanaitainana sy ny fahoriana zany a misy eo amin'ny vahoaka izany izay hoe atolotry ny zany a eo anatrehan'ny n'Andriamanitra zany amin'ny maha hoe solotenan'Andriamanitra azy zany no nandraisany andraikitra tamin'ny fitenenany zany a ny fahoriana misy amin'ny vahoaka sy ny hoe fomba fijeriny zany a ny antony mahatonga an'ilay a fahorian'ny vahoaka ka nefa zany a ilay sujet napetrany zany a dia nisy tafiditra ihany koa zany a tao anatin'ny hoe resaka politika ka ny politika moa zany a dia politika daholy ny zavatra rehetra ataontsika amin'ny fiainana fa misy ny atao politique politicienne fa ny politika na eo amin'ny resaka fitondrana ny fianakaviana ao an-tokantrano de fa politika zay politikan'ny fianakaviana dia ny politikan'ny fitiavana na ny fifankatiavan'ny rotota dia misy politikany ihany koa ao anatin'ny fifankatiavana eo amin'ny fiarahamonina dia misy ihany koa ny politika mpiarahamonina eo amin'ny toe-karena dia misy ihany koa ny politika ny toe-karena ka somary zany hoe nahatonga resabe zany a izay hoe fidiran'ny pastera iray zany a tao anatin'izay hoe tontolo ny fiarahamonina malagasy izay satria ny fitondrana ny resaka de sarotra io ary ny filazana ny marina dia sarotra satria mety hitondrana faisana mihitsy ny filazana ny marina satria raha mahafantatra fa tena ao anatin'ny fahatrana magitsokitsoka tokoa zany a raha ny valopolo-isan-jaton'ny malagasy ka tsy azo lavina ny fahamarinany filazan'ilay pastera izy zany a an'izay a karazan-javatra izay ka nefa misy ny fitenenana hoe la vérité sort de la bouche des enfants ohatra satria hoe ny ankizy ohatra zany a no eritreretina fa milaza ny marina rehetra zany izy a tsy misy olakolaka tsy misy calcul tsy misy saina politika ao badika zay zavatra zay
matetika zany a ny olon-kendry zany a amin'ny fiarahamonina dia tsy say miteny ny marina sy ny zava-misy satria manohitohina olona maro zany a ny filazana ny marina ka matetika zany a ilay ankizy no milaza ny marina dia misy ihany koa le hoe la vérité sort de la bouche des fous zany hoe ny olon-kendry ao an-tanàna zany matetika dia tsy milaza ny marina fa olona hafa no asainy miteny azy a dia ilay olona iny zany a iny lasa miditra ny amponja ohatra satria inona ve ikotokely ve la mamilava iny mba niteniteneny zao sy zao mombanao olona daly iny de fa ny amponjy kotokely zany rehefa miteny tam'ty ndray mitoraka ty zany a ny olon-kendry mihitsy no lasa ny teny ny zava-misy dia somary nampisaviritaka ihany ny ray tanàna la izy satria ilay olon-kendry ve afaka alefa any amponja eo zany mantsy zany a no mipetraka ilay hoe erin'ny teny izany hoe iza lay olona miteny rehefa mbola ahitatana zavatra afaka anliana azy aloha zany lay mpiteny dia ahilikany aminy ny zavatra lazainy na dia marina aza ny fianarana ny communication dia misy école manokana momban'izany ny fianarana ny kabary dia misy école manokana mianatra an'izany ny fianarana mitory-teny misy école fampianarana an'izany fa ny fampianarana ny marina dia tsy mbola nahita aho aloha hoe sekoly mampianatra ny marina satria sarotra io zavatra io ary mila adidy goavana sy fahasahiana goavana zany a ny olona say milaza ny marina rehetra koa ve nefany dia azo lazaina daholy misy ny marina izay mety manakorotan'olona ny filazana azy kanefa tsy de misy hoe inona loatra ny zavatra entiny zany misy kosa nefa ny marina izay hoe mety anavitra ain'olona maro mety anavitra firenena iray ny fitenenana ny marina any mantsy zany a no ipetrahany zavatra rehetra zany a eo amin'ny zanak'olombelona ka maro dia maro zany a ny hoe ny mpilazan'ny marina izay voarakitra ao anatin'ny tantara maninona ny hoe misy mpanoratra boky izay hoe de génération en génération mbola mijanona foana ny fanoharana izay napetrany sy ny zavatra nosoratany fa mijanona ho fahamarinana ao anatin'ny fiarahamonina iray maro kosa nefa ny mpanoratra boky izay hoe tsy de tena hita loatra zany hoe aiza ny hoe tena vokatr'ilay zavatra nolazainy tsy miteny aho hoe tsy marina ny mpanoratra boky hafa fa maninona no misy zany a ny mpanoratra izay hoe mitoetra zany a ny zavatra nolazainy satria hita mibaribary amin'ny fiarahamonina ny fahamarinana ny zavatra nolazainy kanefa dia vitsy zany a izay hoe marina mipetraka izay satria misy koa ny fitenenana hoe fisaka ny rariny izany hoe ny rariny amin-drakoto mety tsy ho rariny amin-drabe ny fomba fijerin-drakoto mety tsy hitovy amin'ny fomba fijerin-drabe misy ihany koa ny teny izay alefa mety amin-drasoa nefa mety tsy de tena mety amin-drabosy ohatra ka izay zavatra rehetra izay zany a no miteraka zany a ny ataontsika hoe karazana adi-hevitra izay a mipetraka eo amin'ny fiarahamonina raha vao miresaka zavatra iray ka efa fahasahiana goavana be zany a no natao ny ilay pastera
tao amin'ny FJKM izay hoe sainy joro izy zany nilaza ny zavatra tsy mety sy ny zavatra hitany zany amin'ny fiarahamonina ka amiko zany tsara toerana izy zany iteny an'ilay zavatra satria hoe asitrika any am-ponja ve pastera sarotra de sarotra zay zavatra zay amin'izao hoe efa 2023 izao sarotra zay ka nefa ilay zavatra nolazainy zany dia ilay ataontsika hoe zany hoe marina izay mahatonga manindrotsindrona ny ampon'ny olona sasany zany kanefa izy tsy niteny anarana tsy niteny tsy nanondro an'izanizy izy fa niteny ny zava-misy fotsiny ao amin'ny firenena ka tokony zany ny malagasy mba samianana ny ataontsika hoe fanetretena izany manoloana ny zava-misy manoloana ny hevitra izay aposaka mba ny ijery izany ny apety bebe kokoa ny firenena izay ngamba no hitako hoe tokony ho attitude tsara indrindra zany ny fiarahana mijery hoe inona ny zavatra mety hasoa ny firenena satria raha ohatra zao mantsy hoe aty amin'ny tany mandroso ohatra zao amin'ireny fiangonana ireny de miteny ny mopera ohatra miteny ny zavatra rehetra izay hitany amin'ny fiarahamonina andavanandro kanefa dia misy karazan'olona maro ao anatin'ny fiangonana ao izay voapotsipotsy ny zavatra tenenin'ny mopera iny manao toriteny ohatra mopera hoe sarotra ho an'ny mpanan-karena ny hiditra ny fanjakany lanitra toy ny fahasarotan'ny fidiran'ny rameva ao amin'ny loham-panjaitra ohatra kanefa de misy mpanefoefany ao am-piangonana ao misy olona manana ny toerana ambony miangona ao tsy mbola nahita aloha aho hatramin'izao hoe nitsangana ilay mpanefoefo tao amin'ny fiangonana ka de hiteny amin'ny mopera hoe fa de ahoana loatra moa zany mopera de hitenenanao fa izahay de tsy hotafiditra ny fanjakany lanitra fa trafikenao me mahery no omeny mopera ambavaomana ampomeritreritra ka itenenako amintsika fotsiny zany mantsy ny hoe lanjan'ny teny zany eo amin'ny fiarahamonina sarotra ny mitondra teny fasahina goavana ny fitondrana ny teny satria tsy ny olona rehetra rehetra kory no d'accord amin'ny zavatra izay lazainao na ny hoe fanehoan-kevitra amin'tony réseaux sociaux YouTube itony dia zavatra sarotra de sarotra ny adidy sy ny andraikitra raisin'ny mpiteny amin'tony réseaux sociaux itony fa samy mandray ny tandrify azy daholo izay rehetra miaina fa misy ny karazan'olona izay hoe tena tsy miteny mihitsy ohatra zao izy misy ohatra hoe resaka fivorivorim-pianakavinana ohatran'izany dia tena tsy miteny mihitsy misy dikan'izay ny tsy fitenenan'ny olo io dia efa miteny ihany koa izy satria tsy te handray andraikitra izy zany amin'izay zavatra rehetra alohaky ny vavany satria mety manembatsembana drakoto mety manembatsembana drabe ny zavatra izay lazainy ary mety tsy mahatoky tena izy zany ny hoe hiresaka zavatra zany izay hoe eritreretiny fa mety anohitohina ny olona manodidina azy satria ny teny dia toy ny salaka ny tompony ihany no afatiny ozy izy ny fitenenana ary responsabilité goavana ny miteny zavatra iray izay hoe ianao ihany no afaka hanoana
ny hevitra izay lazainao satria olona samihafa ny mety miaino anao ary tsy voatery ho iombon-kevitra aminao daholo ny olona rehetra izay miaino anao fa efa fasahiana goavana amin'ny fiainan'ny olona iray zany ny fanehoan-kevitra. Ny teny dia mety anakorotana ny fiarahamonina raha ohatra ka ny mpandefa tsy mandanjalanja ny zavatra lazainy ary ny mpandray koa zany ny mpiaino tsy mandanjalanja ihany koa zany ny zavatra enoany. Eo zany no miditra ilay ataontsika hoe capacité d'analyse izany hoe